Isitra karazana koto no nahazo ny lelavola mitetina ray tapitrisa ariary noho ny vidéo nataony nandritry ny lalao nampitondraina ny anarana hoe Le Basket et vous izay nokarakarain'i Telma. 520 no isan'ny soratra j'aime azony tany amin'ireo mpitsara tao anaty Facebook. Faly dia faly ny lehilahy noho izany. Dia amin'izay manaraka vovona tiratirana ny ivelany dia reakiny atsofoka avy eo hoe mba manao an'izay kokoa izay Telma. Dia tamin'ny voalohany izy hoe ndao mananana dia leçon rien à perdre ihany dia avy eo nanao ihany izay. Dia kazo niaraka tamin'Andriamanitra ihany dia nataony nandesika izy fa tsy dia izay sy zavatra tika voatra. Ankoatran'ny hoe ngamba ny fitiavako basket ngamba dia ny zahako mba nampiseho arak'izay fomba tsara indrindra. I ratovin'Irina Gilberto kosa no nandresy tamin'ny lalao tombola SMS nifandraika tamin'ity fifananana ity ihany. Mipetraka sy miasa any Ambositra moa ny lehilahy ka tsy afaka nandray ny lokany. Misy koa les jeux nataonay hoe Afro Basket U16 jeu par SMS izy io ary nazahoana koa ray tapitrisa ariary. Ny naresy tamin'izany dia i ratovin'Irina Delphine Gilberto mipetraka any Ambositra izy maçon ny asany dia faly be izy tamin'ny natsonay tsy afaka nakaty Antananarivo moa izy no niasa manandraikitra dia nalefa amin'ny vola mazava loatra ny vola azony tamin'izany. Taoriny ny fahombiazan'ny fandraisan'i Madagasikara iny Afro Basket Men U16 iny moa dia mbola nilaza ny fahavononana hatrany ny orinasa Telma amin'ny fanohanana ny fanatanjahantena malagasy.